Cette chair n'est pas éternelle. Pour ce que tu nous demandes, en fin de compte, en fait, Jésus, tu ne nous demandes pas d'aller prendre une montagne et de la déplacer, mais tu nous demandes juste un échange. Lorsque les circonstances se présentent, manifeste l'amour quand il le faut. Manifeste la patience quand il faut. Tu as de la patience. Tu as de la persévérance. Tu as de l'amour. Tu as de la joie. Tu as la paix. Parce que, oui Jésus, tu es mort à la croix pour tout ça. Pour nous offrir tout ce que ce monde ne peut pas nous offrir. On aura beau avoir, je ne sais pas moi, 10 voitures, 100 maisons et tout ça. Mais si on n'a pas Jésus, est-ce que ça va apporter la paix? Oui, tu pourras juste changer de maison de temps en temps, de chaussures, de voitures et tout ça. Mais qu'est-ce que tout ça? Puisque tout ça va disparaître. Merci Jésus. Merci de nous rappeler qu'on a une éternité à préserver avec toi et qu'on a des fruits à manifester, surtout en ces derniers temps. Des fruits que seuls ceux qui reconnaissent que tu es Dieu, que ceux qui peuvent le recevoir, peuvent manifester cela, Jésus. Aide-nous en ces temps difficiles, Jésus. On a besoin de toi. Et comme nous le disons toujours dans ce ministère, oui, celui dont nous avons vraiment besoin, c'est Jésus. Alléluia. Jésus, il n'y a que toi. On n'a besoin que de toi. Cette terre pourra disparaître, Jésus, mais qu'est-ce que cette terre s'il n'y a pas toi? Merci Jésus pour ta présence. Merci de nous toucher. Merci d'agir en chacun d'entre nous. Merci de nous faire comprendre que nous sommes les plus bénis sur cette terre. Que tout ce qu'on a avec toi, c'est des choses qu'on ne mesure pas, qu'on n'achète pas. C'est la plénitude comme tu nous le rappelles. Parce que lorsqu'il y a Jésus, il y a tout ce qu'il faut. Jésus, merci. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Maintenant que nous allons te louer, Jésus, nous allons te louer dans la joie parce qu'il y a la joie ici. Nous allons te louer dans la paix parce qu'il y a la paix ici. Il y a le prince de la paix ici. Nous allons te louer dans l'amour parce que l'amour est là, parce que ça coule, Jésus. Et que notre adoration soit vraie parce que tu nous assistes, Jésus. Parce que tu es là pour sonder nos cœurs, Jésus. Et parce que tu es là pour nous relever, Jésus. Parce que tu es là juste pour nous aider, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Alléluia. Tsika rehetra ny hanomboako dia makasitraka feno raha eo fa mbola nomenao tombonandro zay dia mbola nomena fotoana mbola fanay mianatra eo aminao sotra tanteraka Jesosy fa naisa manokana ary ny fitsoroko hoe Jesosy dia mbola fianaranao aho tsy mendrika akory Jesosy ny na izara na hitondra ny teninao amin'ny fiainana be dia be izay nomenao anay misaotra manokana amin'ny sekoly tsy tapaka Jesosy Kristy fa tsy amin'ny andro sapotsy ohatran'izao fotsiny fa nomenao anay ny latsinainy ny talata eny fa ny larobia na ny lakamisy ihany koa dia mbola afaka iombonanay aminao Jesosy Kristy na ny zoma feno herinandronay Jesosy Kristy feno fampianarana Jesosy tena tanteraka tompo
makasitraka feny Jesosy Kristy. Dia misy andrata amin'izay amin'ity fotoana ny androanyity Jesosy Kristy, aoka tena ianao ny sanatra Jesosy, tsy hisy olona ho hita eto Jesosy na zavatra hafa fa aoka ianao rery ihany Jesosy Kristy, satria ianao ilay Andriamanitra ny fahafenoana mombamomba ny rehetra Jesosy. Dia ao aminao tompo ny fahasalamana Jesosy, ny hery sy ny tanjaka izay ahafahana mbola manao zavatra ankehitriny. Dia makasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Ny hanomboako azy dia Deutéronomia 32:2 amin'ny vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ho avy tahaka ny ranon'orana ny fampianarako, ary hilatsaka tahaka ny andony ny teniko, sy tahaka ny herika amin'ny ahi-maitso, ary ranon'orana amin'ny anana. Izany teny izany dia isaorana feno an'Andriamanitra iray Jesosy Kristy, satria tanteraka amintsika io teny io hoe ho avy tahaka ny ranon'orana ohatra izy. Hoe tonga antsika hanana ny zavatra rehetra hita maso, na ny materiela na ny vola, fa tena nanantsika fiadantsika fiombon'ny tena, satria tena mety amintsika efa fantatritsika tsara ny amin'ny hoe vonafafy, ary miverimberina amintsika matetika izany, fa mbola tonga indray ny tompo miteny amintsika androany amin'ity teny ity, tsy hoe fahazarana fa hoe ny teny averimberina dia mahasoa antsika. Ho anahy manokana moa izany dia izaho aloha izany no teneniko vao mizara ho an'ny hafa, fa amin'ilay vonafafy ilay hoe misy naniry teny amin'ny, nisy tonga teny amin'ny ny sasany ozy izy dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo nangeja azy, dia ny sasany hoe teny amin'ny vatolampy dia tonga masoandro dia nitrebona izy. Mba tena tsy ho amintsika izany, fa tena hoe mba tena ho tany lonaka ny fotsika, angatantsika Andriamanitra, angatantsika ny fanahy masina, mba tena hanovantsika tena ho tany lonaka ny fotsika, mba ho anirian'ny teniny. Fa misy ato ambany eo amin'ny 1:9 hoe ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara hozy izy, dia namoa ny sasany avy zato eny, ary ny sasany 10 eny, ary ny sasany avy 30 eny. Tena izaho manokana raha tonga amin'ny le hoe 30 eny dia tena hoe efa fandresena lehibe ho azy zany,
azo lazaina hoe anisan'ny kely indrindra ilay telopolo eny fa zavatra lehibe dia hoe le hoe mamoa hoe dynamo mba tsy ho anisan'ny izay ho voageja sy hitrebontsika ho faty amin'ny hafanana fa mba tena hoe ny tany anerintsika dia Jesosy Kristy ny tany tsara anerintsika dia tena hoe mba hamoantsika mety mbola tsy tonga amin'ilay hoe zato entsika fa tsy maninona fa raha efa nisy natratra ilay zato eny dia miteny aho hoe tena mbola hitombo ery hatrany ianao andeha tsoretraka ianao toy ny voromahery fa ny angatahako izao dia hoe Jesosy hoe namba telopolo eny ary nomenao ahy Jesosy efa mba namoa ahy Jesosy ary raha mbola tsy teraka amin'ny fiainako izany dia mbola angatahako dia ny tompo izany tena miantso antsika hoe tena andesy hamoantsika amin'ny fanarahana azy tsy hoe anaraka an' Jesosy tsika dia ho tonga famonjena ho antsika fotsiny fanarahantsika an' Jesosy fa voalohany aloha vovontsika dia araka ny teny miverimberina amin'ny sekoly any Madagasikara dia hoe ny antom-pisitsika dia ho fitahiana ho an'ny maro dia azafady aloha somary miakana kely fa araka n'ilay vavaka nataoko teo hoe na ny fijoroana dia fianarana amiko manokana satria tsy fahazarana ilay izy ary tsy haiko ilay izy fa raha ny teny tamiko pasteur mialy dia hoy izy hoe eno fa ataoko fa hiraka izany fa za rehefa eny ivelany nandray bebe resaka kely izay tena hiponaka an' Jesosy fa rehefa hijoro eto dia ohatran'ny somary vakavaka sady tsy zatra mihitsy moa izany no marina fa tsy ataoko fahazarana alefa ilay izy fa ikeko fa matoa atonga eto izany dia efa Jesosy naneraka ahy dia isorako ny tompo dia ao amin'ny tantara faharoa tantara faharoa fa 7:4 efa teny farentsika matetika loatra izy ity hoe raha ny oloko izy izay natsoina amin'ny anarako ho avy anetri-tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony dia hiainao izay any an-danitra ka mila ny elony ary hanasitrana ny taniny. Tena velona izany ten'Andriamanitra izany ary Andriamanitra dia tena velona tokoa Jesosy Kristy amin'ny tsika izany raha hoe raha ny fanatonana antsika an'Andriamanitra izany dia lohavan'ny fibebahana satria Andriamanitra koa dia niteny hoe izaho hoy izy tsy mba meno ny mpanota fa nefa tsika rehefa mibebaka tsika dia mandray antsika foana Jesosy Kristy dia ity teny ity mety efa tanteraka amin'ny fiainantsika izy ity hoe efa tanteraka moa izy ity izany hoe efa manasitrana ny taniny hoe anasitrana ny taniny ozy izy dia tsika izany anisan'le efa voavela heloka le fanasitranana ny tany izany anisan'ny hoe fiadanana ao anatiny nefa antsika indraindray ohatra na manokana mbola hitako hoe mihazakazaka hitako hoe mbola betsaka ny zavatra irian'ny foko mbola tsy tanteraka dia mihazakazaka dia matsiaro tena indraindray hoe tena reraka dia hoe fa ahoana Jesosy fa ianao ve tsy miaraka amiko ohatra ny reraka ihany izany fa rehefa mitsatra rehefa ve dia hoy izy hoe kay ho aza mandeha amin'ny herin'ny tenako satria ohatran'ny tsy sitrapon'Andriamanitra ity mitototota ity dia tsika izany tena hoe sitrapon'Andriamanitra amintsika dia fiadanana tsy haniantsika ny zavatra izay tsy ampy sy hoe mbola tsy vita fa ny ilain'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia hoe ny fombany hoe Jesosy hoe tena miaraka amiko marina ve ianao satria
ohatran'ny zany. Dia ataoko vavaka zany sady amaranako azy hoe mba tsy tototsotsika amin'ity fiainana ity fa aoka omban'ny tana maherin'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay ho ataontsika. Tena hoe angataka ny fanahy masintsika mangy antsika hoe tena miaraka amin'ny marina fenao Jesosy amin'ity zavatra ataonay ity sa ny fitiavanay réussite fotsiny sy fitiavanay te hisongadina fotsiny Jesosy. Raha eo mankasitraka anao amin'ny teninao Jesosy Kristy, marina ny teninao ary misaotra amin'ny famanginao anay amin'ity hariva ity. Ianao no mahita ny fiainana tsirairay avy Jesosy Kristy, mahita ny etaetam-ponay ianao. Reraka tokoa izay Jesosy na amin'ny zavatra tanjona izay nieritreretinay ho ataonay na ny fiainana andavanandro Jesosy. Betsaka mandreraka ny fonay izy ireny Jesosy Kristy. Ho anahy manokana Jesosy dia tsapako hoe misy fotoana tena mandeha amin'ny heriko fa tsy ampy ny fomban'ny fanahy masonao Tompo. Dia tena very ilay fiadanana nefa ianao Jesosy efa niteny hoe fiadanako izy nomeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao Jesosy io. Aoka izany fiadanana izany Jesosy tena hitoetra tena ataon'ny fonay. Feno fiombonana aminao amin'ny fanahy masonao raha eo. Ny fiainanay amin'ny minitra sy segondra rehetra Jesosy Kristy. Mba totsotatahitra amin'ny zavatra hitana maso Jesosy Kristy na zavatra irinin'ny fo, irinin'ny nofo. Foka ny zava-panano feno aty anatin'ny fonay io irinay mandraka hariva Jesosy Kristy. Raha eo. Raha ho tonga eto ny mpanompo izay tondra ny teninao Jesosy Kristy. Doka ianao no anefin'ny fony Jesosy Kristy hanokatra ny vavany tena omban'ny fanahinao masana ny vavany raha misokatra fa fitsanganan'olona ihany izy raha tonga eto Jesosy. Dia feo ihany koa ny fonay Tompo mba tena ho tanolona ka hanarian'ny teninao mba tena hitondra fiainana ho anay izany teny izany Jesosy Kristy. Tena ho fahasalamana ho an'izay mahazo azy izy ianao Tompo dia ho tanteraka aminay ny fahasalamana ara-panahy Jesosy Kristy. Mba tsy haroforofo zahay Tompo, tena feno ianao Tompo, makasitraka feno raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Peace tout le monde. Ah, je dois parler plus fort. Peace. Peace. Alléluia, je vous invite tous à vous lever dans la présence de Dieu. C'est magnifique ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure jusqu'au partage, que c'est pas un moment répétitif que tu fais analyse, c'est pas une habitude ce qu'on fait, mais c'est vraiment une relation, c'est vraiment une vie en fait, et c'est une vie qui dégage beaucoup d'amour, c'est une vie qui dégage beaucoup de joie, une vie qui dégage beaucoup de paix, vraiment que de belles choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons élever la voix ensemble. Et j'aimerais vraiment que ce moment ne soit pas un moment de... C'est pour ça que je voudrais que ce moment ne soit pas juste un moment d'habitude, d'une habitude, mais vraiment un moment de vie, un moment de joie dans la présence de Dieu. Amen. Tu peux sourire à la personne à côté de toi et tu peux lui dire que je t'aime très, très fort dans le nom de Jésus. C'est pas possible de ne pas sourire après ces mots doux, n'est-ce pas? Nous allons lire dans Psaume 139. Psaume 139, verset 6. Je lis dans le nom de Jésus. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée.
Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Waouh! Tu peux dire à la personne à côté de toi, waouh, t'es trop belle. Pourquoi? Parce que t'es une créature de Dieu. Les œuvres de Dieu sont admirables et mon âme le reconnaît. Est-ce qu'on peut reconnaître ensemble aujourd'hui les merveilles et les bontés de Dieu? On continue, verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore à toi. Alléluia. J'aimerais ensemble aujourd'hui qu'on se focalise sur la bonté, sur les merveilles, sur les bienfaits que Dieu fait chaque jour dans notre vie. La science veut nous démontrer des fois que, en fait, l'existence de Dieu, voilà, c'est pas possible. Mais en fait, ils font tout le contraire. À chaque fois qu'ils prouvent les merveilles de la nature, on ne peut pas dire que waouh, le hasard a fait les choses tellement parfaitement bien. Vous avez vu comment Dieu a construit notre corps? Il a mis nos yeux devant, pas derrière, parce qu'on ne peut pas avancer comme ça. Hein. Il a mis deux mains parce qu'il sait on a besoin d'un autre bras et d'un autre bras. Il avait mis deux pieds parce qu'imaginez, on doit marcher comme ça. Je pense que ce serait un peu difficile. Il a mis un cœur qui suffit. Il a mis des reins, il a mis une bouche pour goûter et un nez pour sentir et un endroit pour faire tout sortir. Il a bien placé différemment le nez et nos pieds. Ils sont pas côte à côte. Tellement c'est une perfection. Vous savez que si on enlève simplement un seul masque du soleil et de la terre, on ne serait plus là. Mais il y a une perfection que Dieu a fait dans la construction de l'univers. Je ne parle pas de la terre, mais de l'univers. Aujourd'hui, nous allons reconnaître les bontés, la merveille de Dieu. Nous allons chanter combien il est grand. On ne va pas attendre que Dieu fasse quelque chose de grand dans notre vie pour proclamer les bienfaits de Dieu. Mais avant même qu'il ne fasse quelque chose, on va déjà proclamer ses bontés. On va déjà dire, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. Dieu, tu es puissant. Oh, toi seul est digne, Seigneur. J'aimerais que tu élèves ta voix ce matin. Élevons notre voix ensemble. Proclame de ta propre bouche. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es puissant. Waouh, Seigneur, nous sommes tes créatures. Nous sommes merveilleux, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Proclame de ta propre bouche ce matin la bonté, la magnificence de ton Seigneur. Oh Jésus, toi le créateur du ciel et de la terre. Toi le créateur de l'univers. Toi qui es venu, Seigneur, en tant qu'homme. Quel amour, Seigneur. Quel amour, Jésus. Nous voulons te louer pour qui tu es, Seigneur. Nous voulons te louer pour qui tu es. Nous n'allons pas te louer parce que tu as fait quelque chose ou bien parce que tu feras quelque chose. Nous n'attendons rien de toi, Seigneur, aujourd'hui. Nous voulons juste te louer. Nous voulons juste te célébrer, Seigneur, aujourd'hui. Reçois notre adoration, Père. Reçois notre adoration, Père. Oh, toi seul est digne, Jésus. Toi seul est digne, Seigneur Jésus. Toi seul est digne d'être loué ce matin. Toi seul est digne d'être célébré aujourd'hui, Père. Oh, je loue ton saint nom. Tu nous as créés à ton image. Seigneur, quel amour. Quelle humilité tu as, Jésus. Oh, merci, Seigneur, pour la joie que tu vas mettre aujourd'hui. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous sommes comme des grains de poussière, Seigneur. Tu nous as fait avec de la poussière. Mais tu nous vois comme des personnes importantes. Parce que tu es présent aujourd'hui. On a un roi qui assiste à ce culte. On a un roi qui assiste en ce moment à notre réunion. Merci pour ta présence, Seigneur.
tu pouvais faire autre chose. On pouvait faire autre chose aussi. Mais nous nous sommes réunis aujourd'hui, Seigneur, pour toi, pour te louer, pour te célébrer, Seigneur. Alléluia. Digne est ton nom, Jésus. Oui, Jésus, tu es digne. Digne est ton nom. Chante de tout ton cœur, digne est ton nom. Oh, tu es digne. Tu es digne. Oh, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom. Chante plus fort, digne est ton nom. Oui, tu es digne, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Chante de tout ton cœur, tu es digne, Seigneur. Oh Jésus, tu es digne d'être loué, Seigneur. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul, Jésus. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chante plus fort, toi seul est digne. Recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul, Jésus. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, chantons ensemble. Alléluia. Alléluia. continuer. Quand je pense à la bonté de Dieu, toutes les autres choses s'effacent en fait. J'aimerais juste qu'aujourd'hui, on se plonge dans la magnificence de Dieu. En fait, j'ai même pas le mot pour t'écrire combien il est beau, combien il est grand. J'aimerais juste qu'on plonge tous ensemble dans cette beauté de Dieu. Et
et qu'on reconnaisse ensemble que nul n'est comparable à lui. Alléluia. Élève ta voix élève ta voix en ce moment. Seigneur, nous reconnaissons ta splendeur. Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur. Sisinitsaram yo chanao yazunai nitanao lalavichana wa deireri luanilana nu fenue sisinitsaram yo chanao yazunai nitanao lalavichana wa deireri mianilana unu fenuer tisinitsaram yo chanao nyazuna initanao mianilana unu fenuer oh tisinitsaram yo chanao tesose la vichana wa deireri yani lana onu fenouer. Comme la parole de la chanson le dit, loin de toi Seigneur, je suis rien du tout. C'est avec toi que je veux être. On peut prier ensemble aujourd'hui et dire de notre propre bouche, c'est avec toi Jésus que je veux passer le restant de ma vie. T'es plus important que mon mari, t'es plus important que ma femme, parce que c'est avec toi que je veux passer le restant de ma vie. Même si j'ai tout Seigneur, si je n'ai pas toi, je n'ai rien. C'est avec toi que je veux passer le restant de ma vie, Jésus. Si tu es jeune, dis, je veux passer ma jeunesse avec toi, Jésus. Je veux vivre ma jeunesse avec toi, Jésus. Si tu es déjà adulte, si tu es déjà dans la vieillesse, c'est pas grave. Parce qu'avec Jésus, en fait, notre séjour sur terre, c'est rien, c'est juste ça. Enfin, peu importe notre âge, tant que c'est avec Jésus, c'est l'essentiel. Prions ensemble, Seigneur, je veux être avec toi. Je veux grandir avec toi, je veux vieillir avec toi, je veux marcher avec toi. Dans mon étude, dans mon travail, je veux le faire avec toi, Jésus. Dans l'appel, Seigneur, où tu veux que je sois, je veux que tu sois là, Seigneur. Je veux être là où tu veux que je sois, Jésus. Je ne veux pas programmer, Seigneur, ma vie. Je veux que ça soit toi qui planifie, Seigneur, tout ce que tu veux, Seigneur, parce que je t'appartiens. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Seigneur, je t'appartiens. 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 Je n'appartiens pas à ce monde. Mon cœur, mon trésor, Seigneur, c'est toi. C'est pour ça que mon cœur, elle est plus scotchée à ce monde. Mais c'est pour ça que mon cœur est totalement collé en fait avec toi. Elle n'est même pas scotchée. Elle est totalement collée avec toi, Jésus. Parce que mon cœur n'appartient plus à ce monde. Parce que mon trésor, Seigneur, c'est toi. Le trésor de mon cœur, c'est toi, Jésus. Cœur
combien je t'aime. Alors entends mon cœur, Jésus. Alléluia. Alléluia. Entends nos cœurs, Jésus. Entends le cœur de tous tes enfants, Seigneur. Nous étions tous pécheurs, mais tu nous as tant aimés, Seigneur. C'est pour ça qu'on peut t'appeler papa aujourd'hui. Et nous sommes tes enfants, Seigneur. Nos mots sont trop faibles. Nos mots
mots sont trop petits pour te dire combien on t'aime, Jésus. À tout l'amour que tu as porté pour nous sur la croix, Seigneur. Reçois notre adoration. Entre dans nos vies, Jésus. Entre dans nos vies, Seigneur. Manchuyo fianana ite sosia. Dotiki ada keitenue. En tant qu'enfant, j'ai besoin d'un papa. Je ne peux pas faire ma vie toute seule, j'ai besoin d'un guide. Il y en a meilleur qu'un guide, on a un papa. Des fois, on cherche à faire les choses à notre propre sagesse. Mais disons ensemble, Manchou des sociaux fiananaya. Manchou des sociaux fiananaya. Wetom c'est Tina, j'ai Manchou fiananaya. Wetom fiananaya. Wetom c'est Tina des sociaux fiananaya. Wetom c'est Tina des sociaux fiananaya. Nini na plan na des sociaux de fatia viam now. Sana num tenis ta kansu ta derak. Foki za des sociaux. Sa muta derak am na visite na bula fen na na dawale. Ti sulanya zane ti atan des sociaux. Tunga sur fiananaya des sociaux. Arisa nanja non des sociaux de tina itu e chayon fiananaya. Alléluia. Manjo sous des sociaux. Manjo sous. Manjo sous des sociaux. Tunga sous. Yanawe, Maderana, Nifana Cheana, Manirifu, Deituerana, Kasiwa, Tesocio, Famanate, Yanawe, Fafaraniza, Ilaku, Sitiku, Dewanirana. Alléluia.
Dans ma jeunesse, c'est l'une des choses de pourquoi est-ce que je ne me laisse pas ébranler, parce que c'est sucré avec Jésus. C'est juste inimaginable, cette sensation où tu te sens sur le bon chemin, où tu ne regrettes pas, même s'il y a le doute, il y a le Saint-Esprit qui est là, qui t'aide à te relever. Et c'est un chemin embelli de plein d'amour. Vous savez, chaque jour pour moi c'est un Saint-Valentin. Dans ma jeunesse, je ressens ça, oui Seigneur. Où est-ce que je peux aller? Les jeunes, ils cherchent dans la satisfaction, dans la drogue, la satisfaction dans la réussite, dans les études. D'autres cherchent la satisfaction dans les bénédictions, dans les bienfaits du monde. Moi, j'ai trouvé la plénitude. Alléluia. Je ne sais pas si toi aussi tu as trouvé ta plénitude. Je ne sais pas si toi aussi tu as trouvé ta joie. Alléluia. Demande à la personne à côté de toi, est-ce que tu as trouvé ta plénitude? Est-ce que tu as trouvé ta plénitude? Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, en ces derniers temps, les gens cherchent trop la main de Dieu. Ils ne cherchent pas le cœur de Dieu. Mais aujourd'hui, on va être différents. Parce qu'on va se réunir, pas pour la main de Dieu. Je ne cherche pas ta main aujourd'hui, Jésus. Je marche avec toi, non pas pour chercher des bénédictions. Non. Je ne te cherche pas parce que j'ai besoin de quelque chose. Mais je viens ici parce que j'ai simplement besoin de toi. Tu es celui dont nous avons besoin, Jésus. Nous ne sommes pas ici, Seigneur, pour chercher les bienfaits de ce que tu peux faire. Nous sommes en réunion aujourd'hui pour chercher ton cœur. Seigneur, fais-nous balader dans ton cœur. Viens nous visiter, Seigneur, ce que tu as dans le cœur. Le monde ne va jamais nous satisfaire. C'est en toi, Seigneur, que nous trouvons notre paix. C'est en toi que nous pouvons trouver notre grâce et toute plénitude et toute belle chose, Seigneur, se trouve en toi. Nous sommes captivés par ta présence aujourd'hui, Seigneur. Nous ne cherchons pas ta main, Seigneur. Nous voulons simplement être avec toi, te voir, avoir une rencontre avec toi, Jésus. Connaître ton cœur, Seigneur. Nous savons déjà que tu peux faire plein de choses, plein de belles choses, Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons connaître encore plus ton cœur en profondeur. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Dis pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi si tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que
veux m'abandonner, Seigneur. Je veux ton cœur. Oh, pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi. Si tout n'est que habitude. L'habitude, pardonne-moi. Lorsque toi seul ne suffit pas. Toi seul ne suffit Dis, je veux pas. tout recommencer. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur. Mon cœur à toi. Amen. Oh, rien au monde, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux me combler. Si je veux ton Je cœur, veux ton cœur. parce que rien au monde, Seigneur, Rien au monde, rien au monde rien au monde ne peut me combler, Seigneur. me combler. Je veux ton cœur, Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. rien ne peut nous combler, Jésus. L'argent peut nous être utile pour 2 semaines. Elle ne sera jamais accomplie en fin de mois. Preuve que tout est éphémère. Mais toi, Seigneur, tu peux combler tout ce qui est vide. Tu peux restaurer, Seigneur, tout ce qui est vide. Tout ce qui est manque, Seigneur, dans notre vie, dans notre cœur. Tu peux nous combler, Seigneur. Et d'ailleurs, toi seul nous suffit, Seigneur. Notre ventre a besoin de 5 fruits et légumes par jour pour être comblé. Mais nous, Seigneur, toi seul pour le restant de notre vie, c'est bon en fait. Waouh! 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 Regardez un peu le monde, comment il est éphémère. On achète un shampoing, 3 en 1, mais on termine au bout d'un mois. Une autre 3 en 1. Père, Jésus, le Saint-Esprit, il est efficace éternellement. Gloire à toi, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es grand, Seigneur. Nous reconnaissons ta grandeur, Jésus. 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 Nous reconnaissons ta puissance. Nous reconnaissons ta puissance, Seigneur. Agis comme tu veux aujourd'hui, Seigneur. Tu es libre. Est-ce qu'on peut dire ensemble, tu es libre, Jésus? Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Et aujourd'hui, Jésus va faire quelque chose. On ne doit pas juste être des spectateurs. On doit être des acteurs de l'action de grâce de Jésus. Alléluia. On va accueillir le prochain serviteur de Dieu pour poursuivre le programme. Alléluia.
izany tsy voakasika mamangy antsika eto mifanahy masina manana ho lasaina amintsika Jesosy hivavaka sika tompoko. Mame fonahitra anao zay ry Andriamanitra rainay tena tsara indrindra ianao, rainay tena be fitiavana ianao, rainay tena tianay, mahita ny fahorinay, mahita ny tsy mety ataonay, mahita koa ny fifaliana, mahita ny ezaka, mahita ny ataonay rehetra, ary indrindra mihevitra anay isa minitra isa segondra. Izany nanomezana anay, mamezanao anay an Jesosy Kristy. Tianao loatra izay. Mame voninahitra an'ilay zanakao izay Jesosy iray eo, ny amin'ny fitiavany, ny amin'ny famindrapo, ny amin'ny fandavatena, ny amin'ny zavatra rehetra nataony ho anay, ho fanavotana ho anay tsirairay avy. Misaotra anao izay, makasitraka, tsy sanatriako ny hoe ranomaso na alahelo fa mipatrapatraka ny ranomaso satria misy fitiavana ngeza loatra. Tena hoe tsy zaka ilay fitiavana fa ngeza loatra ka ny ranomaso izy no entinay mi-exprimer ny ao anatinay hoe faly izay fa manana anao. Tianay iseho mihitsy hoe sambatra izay, aika izay misy mahita, aika izay misy mandre, aika izay misy mitsetra. Ary izany Jesosy mbola isaorana indrindra ary tena makasitraka eo am-pendraisana ny teninao Jesosy. Eo aho vao tena mandre ny teny rehetra izay tianao ho zaraina aminay. Misaotra Jesosy. Amen. Nisy fotoana ako dongy teny tamin'ny Andry aho hoe pasteur Andry hoe za tsy toro-teny izany ho aho, za tsy anao fa atosika mambavaka lahy atao Renato. Dia izy moa ilay mitsikitsiky lavy iny sady hitanareo izy sady tsy mba tesitra fa anaovany any izay a. Dia izy nefa matotra be foana amin'ny isaka fiainam-panahy. Izy miteny foana hoe mandroso foana tsika malala, tsika natao androso foana dia tsika natao hijoro foana, fandaotsika hozy izy hifampitantana. Alleluia. Tena mideran'i Jesosy any amin'ny vadimenana satria tena manampy izy na amin'ny fiainana ara-panahy, na amin'ny fiainana ara-nofo, na amin'ny resaka tokantrano, na amin'ny fitazaina zanaka, sambatra loatra satria men'Andriamanitra vady endry. Nandritry ny ataoko hoe nandritry ny 2 volana angamba izay dia nitefen'i Jesosy tamin'ny resaka toe-po dia tamin'ny resaka atao hoe fitiavana. Nandritry n'izay fotoana izay tena hoe tefen'i Jesosy hoe ny zavatra rehetrarehetra dia ny fandresena azy dia fitiavana ihany. Tsisy ankoatr'izay. Ninona herisetra iainantsika any fiainana andavanandro dia fitiavana ihany nandresena azy. Tsy ho vitanao mihitsy mamaly ratsy amin'ny ratsy satria ianao mbola marefo ianao par rapport amin'ny ratsy. Dia ny fitiavana no ahafahanao mandresy mankany amin'ny voninahitra, mankany amin'ny voninahitra. Dia nisy tenin'Andriamanitra latsaka tao amiko omaly fa androany teo izy namafisin'i Jesosy. Tena izay mahatonga ny foko tena ohatrany hoe ampio afanahy masina ampitan'izany amin'ny zanako satria tsy za rery mila an'izany fa nareo koa fantako fa mila tenin'Andriamanitra. Ovakitsika ny jauna toko faraka 12 Jean 11 Jean 11 verset 21-27.
dia Jean chapitre 11 verset 21-27 dia avy eo saotintsika 38-44 azafady fa lavalava kely le izy fa 21-27 naran'i Jesosy atao amin'ny tevazahatsy angamany dia zahato miteny gasy naran'i Jesosy. Ary Marta tamin'i Jesosy: Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza na inona no angatahinao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy: hitsangana ny anadahinao. Fa hoy Marta taminy: fantatra ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsangana amin'ny maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy: izao ny fananganana amin'ny maty sy fiainana. Izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy: eny Tompoko, mino aho fa ianao Kristy zanak'Andriamanitra, ilay tonga amin'izao tontolo izao. Amen. Dia saotiana kely ary amin'ny 38-44 38-44 dia avotondray ny fanahin'i Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy ary zohy izany sady nisy vato na rindrina teo. Hoy Jesosy: esory ny vato. Io Marta nabavy ny maty taminy: Tompoko, maimbo izy izao fa efa efarany izay. Hoy Jesosy taminy: tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nesorina ny vato ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe: ray misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha izao dia fantatro fa niaino ahy mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no ilazako izany, mba hinony fa ianao no naneraka ahy. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe: ry Lazarosy, mivoaha. Dia nivoaka ny maty ary nisy mifehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona: vao izy ka avelao andeha. Amen. Teto tantara extraordinaire, tsy film hoe hanao film fiction dia mody asiko kely eto dia tantam din tampon iny fa mivoaka ranony. Fa discussion aloha voalohany indrindra entre ny Marta sy Jesosy. Voalaza aloha fa i Marta dia nanontanian'i Jesosy hoe: mino va ianao? Satria vao tonga i Jesosy dia inona natao Marta? Namihetsinan'i Jesosy izy. Raha teo ianao ozy izy dia tsy maty ny anadahako. Dia Jesosy tsy nanaraka ny teniny fa ozy izy Jesosy hoe: izao ny fananganana maty sy fiainana. Mino izany va ianao? Tonga dia izay fotsiny teneny: mino izany va ianao ozy? Mino izany va ianao? Raha ohatra ianao izany eo amin'ny plasy Marta andresahan'i Jesosy, maty ny anadahinao, dia ozy izy Jesosy hoe: mino ve ianao fa hitsangana ny anadahinao? Mino va ianao? Dia ozy izy Marta namaly: mino aho izy fa hitsangana any aparany any, any ariana any, fa tsy niteny izy hoe zao. Dia ozy izy Jesosy hoe: zao ny fananganana maty sy fiainana, zao ozy. Mino va ianao? Naveriny indray mandeha tamin'ny Marta le izy. Dia ozy izy: mino aho, ozy Marta, mino aho fa ianao ilay zanak'Andriamanitra velona.
natakatra Marta hoe zanak'Andriamanitra velona Jesosy dia niteny izy hoe mino aho. Fa mbola tsy niteny izy hoe quel moment. Dia avy eo nandeha 4 jours après nandeha tany amin'ny fasana andeha andevona. Dia ozy izy Jesosy asoro ozy izy ny vato. Dia nidiscuter Marta. Efa maty 4 jours ange ilay olona e, sao dia averinao fa voamaly. Dia ozy izy hoe tsy efa nilazaiko ve ianao fa izay mino ahita voninahitr'Andriamanitra. Tonga sainy Marta. Efa nisy an'izay resaka izay tokoa hoe mino ve zaho fa ho velo Jesosy io olona io. Dia nangeny Marta. Toetra Marta fantatry Jesosy. Matoa izy nitenen'i Jesosy hoe mino va ianao. Mamaky heritreritra Jesosy. Reo efa mpinamana efa ela fa na dia toka hoe na tamin'ny voio ara vonio tamin'ny Marta Jesosy dia fantatry Jesosy hoe ohatry ny ahoana ny toe-tsain'i Marta. Marta olona business humaine. Ianao ilay business humaine. Tisindray fidiko ty dia tonga dia azoko. Izay ninazy zany na tonga anazy niteny tamin'ny Jesosy tamin'ny namaky tao an-trano hoe dia tianao ve mijery ny zandroko mijery anahy fotsiny manao raharaha. Zavatra visible ihany no inony fa izy tsy ino ny zavatra tsy hita maso zany. Ça n'existe pas en Marta satria business humaine izy. Dia izy koa olona organisé izy satria izy vavy matoa. Ninazy zany misy lera daholo ny zavatra rehetra. Zany hoe rehefa miteny zany hoe fantany fa misy ny fitsangana maty amin'ny lera ahafantarana anazy amin'ny maha business humaine azy. Ny taoany nahafantarana azy satria ny olona business humaine précieux be ny fotoana. Précieux be ny fotoanany. Ary izay natonga anazy niteny hoe eny mino fa haneparana ihany. Fa teto Jesosy manana fombany iresahana Marta mba hahatonga Marta hino. Nanosika Marta Jesosy hino anazy tamin'ny fanontaniany. Afaka nataony Jesosy angizy na tsy niteny ary izy fa Jesosy name moyen nahafahan'i Marta nino azy. Misy fotoana tsika tsy mino. Za koa nge tsy mino e. Misy fotoana tsy mino mihitsy e. Non, aiza koa misy an'izany. Fa à force de discuter avec Jésus dia lasa misy finoana tao. Azonareo ve? Dia rehefa nino amin'izay Marta tonga le fepetra taky ny finoana tsangany Lazarosy. Tena nitsangana izy fa tsy hoe modimody fa tena velona Lazarosy. Mila mintsika reto naseho an Jesosy hoe izy mifananganana ny maty. Mety misy maty ange ao fiainantsika e. Mety misy zavatra tsy velona ao anatin'ny fiainantsika ao. Fa Jesosy reto mpanangana ny maty. Esprit de résurrection ao amin'ny Jesosy. Ary tombony anankiray ananantsika miaraka amin'ny Jesosy dia mifandresen'ny fahafatesana. Tsisy Andriamanitra nampiseho an'izany teto ambony tany fa Jesosy rery no Andriamanitra navita niady amin'ny fahafatesana ho antsika. Izany hoe izay zavatra matimaty ihany vita an Jesosy mamela azy fa mila mintsika. Dia vadika kely ny tantara vitivitika fotsiny ao amin'ny jauna ihany ao amin'ny jauna ihany toko faraiky amby roapolo jauna toko faraiky amby roapolo andimy voalohany ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo. Tsy ho vakintsika io fo tantaraiko. Tantaran'i Petera io. Rehefa maty Jesosy dia Petera tsy nalala hoe ohatrany tsy tena mino izy efa nitsangana Jesosy. Dia
teo Petera le tonga amin'le fotoana hoe sanganiana. Misy fotoantsika tonga an'izany toe-panahy zay. Sanganiantsika tsy fantatsika izay raisina satria izao na tsy ary Petera hoe nanoty izy satria nandahan Jesosy ny telo. Dia mipresizen'i Jesosy iny talohany nahafatesan'i Jesosy hoe ianao nge ka andahana intelo e. Dia izy nefa tena natoky be hoe tsy andahanao zany na oviana nefa n'izy nanao. Jesosy nefa efa nalala hoe anao an'izany ianao. Dia rehefa tonga confirmer le zavatra nytenen'i Jesosy tao amin'ny Petera, dia nisy fehemorana tao aminy. Le fehemorana tao aminy alahelo am-po vesatra. Tsy tantsozy atao hoe hoaona ary zaty. Dia nanomboka teo teny tamin'ny namany izy hoe andao reto anjona. Hitanao le mandeha fotsiny hoe bon zay zany ao anaty vesabesatra marararendoa, ohatrany hoe alahelo, culpabilité tena koa ao anatiny hoe tena zavy nama dia nanary azy. Iny ary tia nataoko ty bantsy akama mihitsy le ry zany natsangany tery dia nivonondry zalahy teo dia teo daholo dia tsika nitsoaka. Dia aiza zany le teniny. Dia izao voalavitra Jesosy dia nahita amin'ny Petera. Dia hitanareo pitrapitra Jesosy nahita amin'ny Petera fa tsy nitratrefatrefa. Izay no tena nakarary foko teo satria izao misy fotoana Jesosy mipitrapitra mijery anao. Mitsetra izy mahafantatra hoe vesatra ny ao anatinao. Le vesatra ao anatinao dia ohatrany hoe tsy hitanao izay raisina. Ohatra fahasokato mura zany. Ahoana ary nataoko? Andeha ranganjo ihany ohatrany tsy vita intsony ty fiainana ty. Io zany misy eo hoe teranga ataovinay masambosa dia ndao amidy ihany nama. Ohatra izany le izy. Hitanareo ve misy fotoana teranga tsy maninona ty sisa voleto hoe tsy maninona ter fa mety ranga fa Jesosy fera lavitra tery. Nanitsaka ny rano izy. Tena misoratra mihitsy nanitsaka ny rano izy dia ozy izy alatsao amin'ny akavanana ny aratinao. Alatsao amin'ny akavanana ny aratinao. 200 mètres. 200 mètres. Natsofoka Petera ny arato. Trondro zany. 150 poissons. Sady voalaza fa tamin'io tsy nitsitra ny arato. Te hampahery anareo areto. Jesosy mamaky ny fotsika izy. Mamaky ny saitsika izy. Tsy manampitrotraka ny stressinao izy. Tsy manampitrotraka ny angoissinao izy. Tsy manampitrotraka ny trosy izy. Fa manangana antsika izy. Manarina izy. Tiantsika. Ary averiny aminao indray androany fa ilay nanangana maty izy, nandresiny ny fahafatesana. Vitany io, hain Jesosy io, mino fotsiny ihany mba ho hita ny voninahitr'Andriamanitra. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra, misaotra anao izahay. Mety misy zavatra mikatso ao. Sana itenenina tsonina amin'ilay tapo aminay ary. Mety olona misy célibataire ato mety efa ela na atao daholo moyen rehetrarehetra fa tsy mety tonga mihitsy ilay nandrasana. Jesosy vavaka eto anatrehanao izay satria ianao ilay mitsetra anay, ilay miantra ianao, ilay tia anay ianao. Ampitombo ny finoanay Jesosy. Ataovy resy izay Jesosy hoe resy ny fitiavanao. Ataovy mihitsy izay fa ianao ilay mahay manangana maty, mahay mandresy lahatra ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Reseo lahatra ny ao anatinay fa mahay manao ny zavatra rehetra ianao. Mahay mamelona anay ianao, mahay mamerina ny laon'ny zavatra rehetra ianao. Ianao ilay manangana maty izay rehetra
maty rehetrarehetra amin'ny fiainanay ninona Jesosy atao anatin'ity iraka ity dia entinay eto anatrehanao oka ho kasiny résurrectionao Jesosy ny toe-pananay tsirairay avy ny toe-ponay tsirairay avy ny toetranay tsirairay avy ny toe-bolanay tsirairay avy ny asanay tsirairay avy ny vady aman-janakay tsirairay avy ny zanakay tsirairay avy ny tanoranay tsirairay avy ny firenena mandray anay Jesosy entinay eto anatrehanao oka ho kasinao Jesosy fangio Jesosy malala ataovy mijoro izay manomboka androany ataovy tsapanay Andriamanitra fa velona ny Andriamanitray ianao ilay zanak'Andriamanitra velona manangana anay misaotra indrindra Jesosy Kristy misaotra raisinay Jesosy izany teny izany nataonay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Mbola ary vavaka isika tompoko ry Andriamanitra ranay io rainay masina indrindra ran Jesosy Kristy ianao sy takatry ny saina ny fitiavanao ary makasitraka amin'ny fanatrehanao ianao no ameny tompo anomeny teny izay voamaninao an'ireto vahoakanao reto aoka sy izany hita Jesosy fa ianao no ampiteny dia makasitraka indrindra Jesosy amen. Misaotra ny fitiavan'Andriamanitra miavaka indrindra ny andro androany satria misy zavatra be dia be tsy afaka ho takatry ny saitsika daholo nefa dia tonga eto isika androany misy tenin'Andriamanitra izay manao hoe voninahitr'Andriamanitra ny manafinjavatra ozy izy fa voninahitry ny mpanjaka kosa ny mamanta-javatra ao ny bolana 25 ao zany dia manontany teny isika fa ahoana arany zao ny zavatra misy matoa zany vao tena ao anaty baiboly dia zavatra sy anganongano zany fa hitasika isan'andro eto zany fa raha ny zavatra tonga dia omenanao seka fotsiny comme ça dia lasa tsisy valeur fa ny fahasaran'Andriamanitra io zany tsy hita izay mandriamanitra anazy ataony misy fotoana misy tena tapidalaka le misy ianao vo asehon'le izy mba ahafantarasika hoe tena sy vitako ty fa tena Andriamanitra marina ty manao zavatra ty zany dia fahalehibiazan'Andriamanitra lehibe zany fa zao nefany Andriamanitra nefany nanome solution antsika ahitana an'io ahafantarana an'io inona moa io zava-miafina io sy titara napetraka fotsiny zany zay fa hoe dia zay fanaranareo any fa dia sy ahita ninona eo nareo fa ndenga io vasikisika ny ao amin'ny Romanina 7:12 Romain 11 vakisika minomboka ny 9:7 anaran'i Jesosy endreny alalan'ny harenin'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany ny fisarany sy hitalany ary ny larany
sy azo fatarina fa iza no nahalala ny sain'i Jehova ary iza no mpanolo saina azy na iza no nanome azy aloha amalina azy indray fa izy no niavian'izao zavatra rehetra zao ary izy no miazona azy sady izy koa no antony izany no memboninaitra. Ahoana ary zany nahitana an'io zava-miafina io? Io zany a dia vasion'Andriamanitra amin'ny natorantsika isan'andro. Rehefa hitady zavatra anao ko anaty maizina dia tsy hita le izy fa mila mazava, mila fahazavana vao hita le izy. Dia eo indrindra zany a inona io mazava io? Raha mijery sika ny zavatra mazava zany a dia zavatra fotsy, couleur blanche ny mazava, taratra fotsy vao hita ny mazava. Dia isaorasika foana araka ny fitariana teo a fa be dia be ny zavatra ataon'Andriamanitra miara-miasa. Isaorasika Andriamanitra fandrosoan'ny teknôlôjia rehetrarehetra sy ny fikarohana rehetrarehetra. Existe ny lumière maro isan-karazany, lumière rouge, lumière zao fa ny lumière noire zany tsy misy. En fait ny lumière noire zany a tsy misy fa rehefa sisy ny lumière blanche dia voaka ho azy zany ny noire. Dia raha mandinika sika rehefa mandeha tsara zany no rehefa mena Andriamanitra zavatra be dia be sika amin'ny tany dia misy fahendrena. Important no mahafantatra hoe raha mandeha mijery concert ianao dia ahoana ny lumière, ahoana ny zavatra fa maninona no mainty be ny ao amin'ny salle de cinéma, maninona rehefa any amin'ny salle de concert mainty daholo manodidina ny amin'ny salle. Dia eo ianao zany ay tsy hita zany karazana lumière raha vao tsy ao anaty fond mainty. Raha vao tsy maizina zany dia tsy hitanao hoe ino fa couleur rouge miavaka tsara na iny couleur jaune miavaka tsara. Dia tiako ny sariana ny saisika fa ny rehefa Andriamanitra anao zavatra dia matetika andrasany foana sika misabandone tanteraka. Tena mandalo famaizina io fiainasika io. Misy zavatra be dia be ireo mpanompon'Andriamanitra ny afaka atao anatin'io baiboly io a nandalo an'io zavatra etapy io. Sika sarary avy nandalo an'io etapy io hoe tao anaty fahavontorinasika tamin'ity herinandro ity tao anatin'ny kibon'ny renisika zany sika tsy zavatra hitanao nge tamin'izany fa misy départ zany a hitonan'Andriamanitra mba ahafahany miavaka izay lumière zay. Dia tia hampahery asika fa loi spirituelle ao anaty baiboly misy io. Fa maninona Noa tamin'ny nandeha lava be ny tantara Noa moa. Maizina tamin'ny Noa zany hoe manaova marina fa bando mamimamo izy. Fa maizina aminazy zany hoe ny zava-misy angamba natokany ho anao sambo aty tambon-tenimbohitra. Maizina zany e. Ohatrany hoe manany ihany zany mba ataovy sérieux. Dia nandeha zany. Dia nandeha daholo dia nanaiky izy moa nanaiky. Fa rehefa misy fotoana mety hoe misy fotoana sika miaraka
dia mety andorangamba efandinika anao asika tsiraray dia mifampizary io dia ahoana kaito amin'izany fa tsy voatenao daholo moa zany ny zavatra rehetra. Dia raha nandeha le fanavotana le biby rehetrarehetra zany dia nandeha ny safodrano dia tena lasa tokoa. Dia tenao nandeha foana tena tena zay na tonga nyty fanaovana sambo ty marina fa tena tonga marina ty safodrano. Fa lazaiko anareo fa sambo olombelo eto daholo ihany sika fa mbola nandalo famezina indray ny fiainan'ny Noa. Ahoany ty dia tsy asiana varavarakely mahita lalana mihitsy zany ty sambo ty. Sisy famolinana azy zany ty sambo ty. Tsisy vato fasika zany ty sambo ty. Maizina zany fa lazaiko anareo hoe maizina zany. Aiza zany aiza ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao hoe dia ahoana zany. Dia nisy direction tao hoe fandamina zao ny mafiana ny ambany daholo ny be. Azonareo ve fa maizina zany hoe dia miaina amin'ny fofona kapao zany ianao mandritra ny 140 jours. Tsy fantatra hoe maizina zany tiako tena anareo hoe mafy miaina an'izany fa tsy voaresaka io. Aiza dia ahoana dia ndao ara mba aiza vatra mijanona fa inany mijanona dia ahoana indray ary tao rano fotsiny. Sisy vision hitanao mihitsy zany mba ahoana moa zany ny tena fandehany ity. Io zany dia saina rovena so misy tafiotra indray satria sisy vato fasika nalasaka sisy ninona fa dia hoe ny tompona namboatra azy hoe niraikitra teo ambon'ilay tendrombohitra indray izy rehefa tany akebakeba tany. Dia ny tiako hitenena sika fa raha mijery sika ny fiainan'ny Noa rehefa avy eo fa tonga dia tsy nisy tsony ny doanina. Azonareo ilay doanina tsy nisy tsony ny topo sisy borina tsony. Io ny tany rehetra ny Noa valo mianaka zay novanareo anazy fa anareo no ataoko tompony tany rehetra. Azonareo ve zany fahalehibiazana zany tantara zany. Sisy fa Andriamanitra zany lehibe zareo. Alleloia. Nazara eto zany ohatrany hoe za miteny aminareo indrizy fa tena variana zany aho rehefa mijery ny zavatra ataon'Andriamanitra hoe deparan'ny olona zany safaka ozanao hoe fa maninona ny bandy mamolava sady sahan'ny olona sy manakaza teo tanàna zany anan'ny olona manamboatra sambo. Azonareo ve ohatrany hoe olona zany miaritra mafy teo foana zany miaritra eso teo foana hoe dia hoe ohatrany hoe ty marina tena mivika marina ty nefa zavatra saisika mety hoe toetra nataon'Andriamanitra tao anatin'ny Noa mihitsy ohatrany hoe somary hafahafa. Dia le olona farany dia efa miteny ivony raha Noa mety efa nahazo etikety ngeda be misy Noa izy zany raha Noa sambo mety hoe sambo koa ny Noa zany saisika. Dia fa misy zavatra nefa nolazaiko anareo fa fiarovan'Andriamanitra ny Noa izay toetra nisan'ny Noa zay. Noa sy nandeha nitabataba tamin'ny olona letery inona ny tenenina teo mamahay amin'ana androany na hoe andahatra olona isaky ny zay mesika hoe mandalova eto amin'ny sambo keto ange na ohatr'izany zany fa miala tsiny fa loatra lavitra be tampoka fa misy zavatra sy takatra ny saisika hitonan'Andriamanitra ny fiainan'olona. Ohatrany hoe échec zany Noa ahilikiliky ny olona sy rehefa nilikiliky ny olona izy akoha nanampy an'io hiasa talata. Ohatrany hoe sy zavatra antenaina zany momba ny Noa nefany. Dia nefa fitiavan'Andriamanitra Noa kay zany. Rehefa tena passionné amin'Andriamanitra sika dia ampahitan'Andriamanitra an'izany. Zay le fahazavana io misy zavatra releven'Andriamanitra aminao hoe mety misy olona mahasahanao ianao dia sahan'ny olona vao manana tonga dia mahasahana daholo olona rehetrarehetra io. Dia misy olona tonga dia fa
manao zay fotsiny olo de efa kopy ira ihanyny zay azonareo ve tellement ianao zany efa misy zavatra apetraky ny olona fa Andriamanitra retsy matosina anamboatra anao a misy efa fanamboaran'Andriamanitra ao amin'ity izy ny olona de sisy idikiditra tsony amin'ny zavatra amboarin'ny Noa eo hoe ahoana zany ny fandehan'ity Noa de ty makaiza satria io fa mitapitapy io de sisy miraharaha ny sony fa raha sy zay a de niditriditra teo daholo hatramin'ny ny maire ny village efa zay ny mpandrafitra ao fa zay anamboatra anazy fa natao sy nakse misy ny olona iseho ny voninahitran'Andriamanitra ny fiainan'ny Noa mba hatonga ny directive hoe Noa 100 metre fa raha teo daholo ny olona hoe manaoetra mba lehibe manamana mazo teo tanany Noa de mba mba hiaraka amin'ny Noa nao an'ity zavatra ty te hakaka voninahitra sambo napamboarin'Andriamanitra ty azonareo ve sy tanteraka le directive nomen'Andriamanitra Noa raha tsy zay ny toetra tao anatin'ny Noa koa nefany azonareo ve fa izy nefany Andriamanitra irery ihany nafantatra ny fidy Noa ty rangahy ty nofidiako ty omeko ny tany rehetra misy izy de hoanina io zany ny olona rehetra zay le izy ny tena marina de zay Jesosy samy manana ny fahalemenay zay Jesosy fa zay ndray sy mahafantatra hoe amboarinao misy zany ho anehoana ny voninahitra aho fa manana tanjona ho an'ny tsirairay avy ianao alleloia rota zany any aminay Manakara zany rota zany rovotra maso rota fa zany vehivavy zany angeka sisy afaka antenainy manaraka fotsiny samby Noa sisy atofansa manaraka de manaraka ny rafozany sy fantatra eo inona sisy calcul hoe mba hita vady izy rehefa tonga any mandeha any amin'ny tanin'olona hoe tena mandehako amin'ny safosiny de efa ny fampianarana andeha teo moa sy ny boaza teo amin'ny fiainany rehefa avy eo fa famaizinana daholo zany resako asika zany sy fahafantarana sisy zavatra fantatrao misy ny fitonan'Andriamanitra ao anatin'izany fa zavatra fantasika ampandalovon'Andriamanitra zavatra ohatr'izany daholo reo ampiasain'Andriamanitra ao anatin'ny BDB ao resana asika foana sisy tanteraka reo Jakoba ry Josefa nay momba nidedaka be za tonga andrisanao tonga de mandalika amina daholo za meny dada tena akanjo milay be ato tanàna azonareo dedaka mantsy zany Josefa fa Josefa tonga tanaty poy maizina tary ana hoaiza mo aty mafy ane zany hoe ianao zany mpanibôgôsy ao anaty baiboly zany hoe tsara tare Josefa mpanibôgôsy anina nefany tena vadiny deba misy ty tesisika azonareo ve raha anao zany amin'ny calcul hoe tonga de lasako ty tanàny ty fa avotra zany nisy fiaretana ao anatin'izany miaritra trèfle ozy izy asika masy fa misy zavatra hiaretana misy fahaimazinana ao anatin'izany fa eto sika dia mila tonga amin'le fahaterana vaovao né de nouveau rehefa né de nouveau zany sika de miova sika moa zany sy nadadidy za sy nadadidy hoe ahoana tao mivoavoaka fa rehefa niteraka zany de nahita ny avinina de hitako izy sy araka ny akory le izy fa de mirakiraka izy mivoaka tao moa fa vao aminazy zany raha nitorina asika tamin'ny maly hoe tokony mpivahiny foana ianao zavatra rehetra aventure anao zany fa sy fantany misy hoe hoaiza zany izy ty fa maninona zany ty ny eto fa araka le teniny amin'ny romanina nivakisika teo efa Andriamanitra ny efa nanao an'iny efa mbola sy nisy ianao zany de efa namboarin'Andriamanitra ty eto de maketo ianao de efa oman'Andriamanitra sady ohatran'ny tenen'ny fandresena teo misy teny efa nalefa sady koa efa oman'Andriamanitra sady ho amin'ity tany ty ianao zany de teraka ianao zany misalasala iny ary nataoko eto nefa Jesosy efa nisy zavatra préparé ho anao zany de rehefa avy eto amin'ny tany ndray sika de efa zay eto zany tena zavatra tena tenen'ny fanahy masina hoe wow taminao teraka sisy ny teny anao misy hoe
hiaina tia-tany ianao, sisy zavatra tonga atao aminao mihitsy zany. Nampilazanao miloha hoe ianao a ray andry a dia ho miexiste ianao amin'ny créature dia ho tonga any amin'izany la France zany ianao nefa ianao bandy tare manakaratary ohatra. Dia ndray andro any ianao a dia ilaiko ianao na sy manangatana ary ianao ilaiko mpiara-miasa amina akaiky ianao ataoko paster ianao na iza inona siny dia izany fidy anao an'izay. Ny olona mety hoe ray andro ve Noa azonareo ve fa Andriamanitra io zany. Fa ny zavatra mahafaly dia zao, misy zavatra hafa indray fa oman'Andriamanitra asika dia sy nataony surprise ohatra asika tamin'ny teraka hoe sy nainonino ianao fa asika zao maheno fa anomana toeranao asika Andriamanitra. Ary zavatra mandrakizay ilay izy fa sy limité ohatra ny eto nge sika gagadry. Désolé amin'ny tena nareo fa eto an-tany zany sika gadra. Mandaina anao makany amin'ny banky dia hoe alaiko daholo ny volaka raha omeny eto zany sika misy tompony sika eto amin'ity tany ity zany. Raha eto amin'ny tany tena tany eto hoe sasiana resaka Andriamanitra ny tiako tenena na tena tiany zareo zany nao voafehy sisy afaka makaiza daholo. Hitany daholo io za zao nijery tena keto zany fa zavatra iainako zany fa misy zavatra afaka alaina foana amin'izany nijery festa ny Virus 8 ato amin'ny ovina eny. Dia misy an'ilay izy tena sary hoe misy zavatra fahendrena afaka raisinao foana nefa sy hoe tonga dia vaovao mijery film hoe film jatolo zao zany fa misy logiciel zay no forono zareo tao EDD ny anarany. En fait io zany sika mety manao hoe fa misy olona mivavaka ianao mahafantatra zavatra matakatra. Ohatra sao zany fizerin'Andriamanitra zany afaka mifehy zavatra rehetra. Io zany io afaka mifehy io tonga dia velona ilay tobiliny any lasa mpitokotany azy zareo any sisy chauffeur. Azonareo ve sika zao mikomandy pizza zay zao tao an-tanàna dia tonga dia fantatra ilay olona hoe asanany nareo mipetraka amin'ilay code IP sy anina zareo amin'ny internet amin'ny logiciel zany tonga dia fantatra mandeha ho azy zany momba anao hoe fantatra olona any vidianaka ianao telefônina zao hoe gaga ianao hoe vidy telefônina ty dia ny andro azaonao n'iny telefônina iny tonga daholo mipiba momba n'iny telefônina anao iny satria misy mahafantatra fa nividy an'iny ianao. Naviga ianao mijerijery zavatra ohatra ny hoe jery tobile mba jerijery tobile na misamy zarany fa tonga daholo io offre-na zavatra be dia be io mandalo eo koa. Azonareo misy eto amin'ity tany zany misy mifehinao zany sy avelan'olona ho aiza sy ho aiza ianao hoe ivoaka indray zao ny loi hoe rehefa retraite ianao dia raha ody a Madagasikara zao sika immigré ohatra dia somenana daholo ny retraitinao rehetrarehetra fa en fonction ny fiainao Madagasikara indray nanomezana ny retraitinao. Ohatra retraitina 1000 € zao ohatra dia tsy libre ianao onzy tiavanao n'iny volanao iny fa raha mody any amin'ny tany hafa ianao dia sy eken'zareo mitondra n'iny vola any amin'ny tany hafa fa tokony dépensenao eto France zany lay nefa retraitinao ohatra zany zany ny olona zany sisy sy hoe akory sika hoe mampirisika sika akala an'izay ohatra zay fa jesosy sy misy an'izany ay jerevinao amin'ny izy igny Efesianina 1 zalahy jesosy zany zao dia sy tao anatin'ny tato zavatra ato zany fa dia tena mpitenenao eto jesosy hoe tena sokafo ny masika ampahiratin'Andriamanitra androany fa mivoaka sika isanao courage sara naran'i Jesosy mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tombosika ray ny voninahitra ho anareo ny fanahany fahendrena sy ny fanambarana ny amin'ny fahalalana azy sara. 17 Efesiens 1:17 averiko mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tombosika ray ny voninahitra ho anareo ny fanahany fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy sara ary mba ampahiratina ny maso ny sainareo mba ho fantatrareo
izay fanantenana avy amin'ny fiansoany sy izay areny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina, ary ny foarany alabe ny heriny ho ansika izay mino araka ny fiasan'ny herin'ny faherezany izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny fananganany azy tamin'ny maty sy ny ampitoerany azy eo amin'ny tanina ankavanan'Andriamanitra. Ohatr'izany koa amin'ny 1 Corinthiens 2:10 asika amin'izay dia isika no nambaran'Andriamanitra, nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy. Fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay n'Andriamanitra aza. Io zany manao anazy io zany izay ataon'ny tany eo e. Fasika zany efa mena an'ilay fanahy masina zany afana mihoatra an'izany. Fan'Andriamanitra mahatonga asika mino zany. Misy fanahy mipetraka misy ao. Sainao azavaina. Saotra Jesosy amin'izay sy afaka azavaina zay zay misy mampiavaka anay hoe mandeha araky ny fanahy ianao. Teo navikan'i Nikodemosy ahoana zany? Dia ho aty araka hiditra anaty kibonay ve sy takatry ny sainao zany ra Nikodemosy fa ozy izy Jesosy jerevo aiza ny rivotra hitanao ve nakary sa nakary. Fahendren'Andriamanitra zany zareo fahendren'Andriamanitra zany fomena asika sanao nefa n'le izy fahendren'Andriamanitra zany teo izy tena Andriamanitra mihazona ny zavatra rehetra. Mifalisy zaho ianao fa gasy satria tamin'isika tany Madagasikara dia natsainy namono akoho. Zany hoe enona indray nidiran'le akoho amin'izany. Dia asena mandidy an'le akoho dia maka ny ao anatiny dia afarana be misy ary tena be dia be raha vao diso ty zavatra teneniko ty. Esory tsara ny atiny dia tandremo dia vaky ny aferony. Efa namaky ma dia efa voalako aho satria namaky. Tonga dia mainsy be sisy fikiza tonga dia mangidy be sisy raisina misy. Mba hitanareo ve mifahasarotana maka an'le aferony. Io zany na miazakazaka farany zay mafy be zany io akoho io dia sy miesika mihitsy le ao le tovany eo zany satria misy miazona. Fa tsy hitasika zany hoe misy miazona zany raha sy nanao an'izany sika. Fa tia ny ankizy sy andrasa akoho zany misy izy hoe mba esory le ao anatiny ao, esory ny aferin'le raha hoe misy kosa aloha angambany ohatran'le mividy kanakanaitsy amin'ny tany mbola misy an'le ao anatiny dia mbola misy an'le aferony. Tiako tenena hoe misy zavatra afaka esornao an'Andriamanitra marina tokoa zany fa reny zany dia voacalculen'Andriamanitra. Zao za masikotsika zao dia sy milasaka ny ao anatika ao satria misy mitazona be dia be. Azonareo ve? Mezanareo fa tena sérieux zany. Ohatran'le ao anatin'le akoho reny. Fa raha niazakazaka ataosika sy ny freinazy sy ny anina rehetra miongotra atao daholo zany ny efa nisy tamintsika tamin'atramin'ny mbola kely. Efa samy mba mieritreritra ny fiainany daholo sika sararay avy ireo ary za tena sangana tena mbo fa sisy sika sararay avy ireo ka sy nanana vinavina hoe zaho mapety ananty. Nanana ambition daholo sika zaty zao ary misy fotoana efa tena mifonsa mafy misy ty kosany tonga dia asiko ty lalana. Gana misy tamin'izany. Sezan dia efa surclassé na première division fa ilaina. Za zany dia efa tena nalava volo. Be zesta ka Re Joseph io zany. Tena tapa-kevitra e. Tena mamono tena misy. Na voakofo na makorona sy miala misy. Dia gaga ianao rehefa avy eo nataon'Andriamanitra tapaka.
tapaka clavicule dia tsy afaka manao tonga dia tapatra zay zany carrière zay zany tapahan'Andriamanitra ohatra zany exempleko zany dia mety zany zany mbola tany amin'ny jeunesse tany io zany sisy resaka hoe mbola misy andray andro any angenao ka ilaiko e sisan'izany tamiko dia mandeha vita fianarana vao tapa-kevitra any any efa sy nahay fianarana misy satria reraka lavo reraka lavo satria be occupena zany dia mandeha le fiainana fa tiako lava be izy fa ny tiako tenana misy planan'Andriamanitra ao anao dia zay mahatonga asika saray tonga eto oliany raha sy nanandrany ianao dia hoe vahoana fa reraka ianao anao vakaiky tena misy hery hafa avy any amin'ity Andriamanitra ity manaraka zany fanahy masina zany azo hery nareo izy amin'ilay samy fanahy masina io fanahy masina io afaka manazava mirevele zavatra be dia be ao anatin'ny zavatra mitranga ny fiainasika sararay avy dia eto sisy hoe sokirina tany an-trano andao fa samy tonga saina daholo zay zany mahafinaritra ty andafy aty indray sotrany Madagasikara hoe anisan'ny fiainana fomba fiainana style de vie no makana am-piangonana fa raha sy tapa-kevitra zany inona nataonao eto raha sy tena mila an'Andriamanitra marina zany dia sy andeha hivavaka zany raha vao ty andafy kosa aloha any an-tanànany hoe ndao fa dia mba lahady dia makana am-piangonana daholo fa Alléluia. Raha sisan'ireny sika efa tena zay zao ny fiainana eto moa zany fa ny zavatra resy lahy sika sanao mahatongatonga eto surtout ho an'ny ray mpianakaviana rehetra sararay avy be rena masy ny ray mpianakaviana sady mba misimisy koa ny ambiance fa matoa zany anao tena lahady après midi zany ianao tonga eto ianao zany tena alleloia sy hoe ty hanavaka ny ray mpianakaviana fa mahafaly n'Andriamanitra zany ny ray mpianakaviana koa moa za eo rehefa zany hoe mba miteny an'izay fotsiny fa Noa eo andratren'Andriamanitra zany zavatra ataosika zany rehefa nisan'io fanahy sika dia ny zavatra nafantaran'Andriamanitra be dia be lasa ohatran'ilay tenen'ilay vadiko teo hoe le fitiavana araka ny tenen'ny fandreresena teo hoe shampoing 3 en 1 trinité fa mifana masina tena mbola 28 en 1 tsy voatanisako anareto be dia be zany zavatra afaka atao mifanahy masina izy manao anazy manaraka ozaresika izy fa manana zany sika man'ny fanahy masina io reto ary mbola be dia be ny zavatra mbola tsy fantasika sanao momban'io fa aoko sika hisokatra fomba fijerisika na fomba fijerisika n'izao tontolo zao ara aoka hisokatra sika fa vao mainao mahafantatra aoka zany sanilika hoe anti science dia on s'en fout fa jerevo mamaky boky mijereva internet fa ahoana fa vao may sika anana assurance bebebe koa hatrany isan'andro hoe lehibe le Andriamanitro fa io fitiavana io zany io fitiavana anankiray dia sy mila makany amin'ny tribunal misy ianao ny indrem-pandeharana satria fitiavana tonga dia sisy tonga ny atapina ny dominy sisy resaka afaka ataonao satria maharesy ny lalàna rehetrarehetra ny fitiavana fa mila mazaka sika io voninahitr'Andriamanitra io zany mila zaka io mahatonga ny fanamboarana satria sao tsy zaka sika ny voninahitr'Andriamanitra fa lehibe loatra ka mahatonga sika hitapy samy nanaonao vady teo ty mba ataovy mety moa ty Jesosy tena araka ny teneny dady raha tonga tokoa zany mba me tobila rehefa tonga ilay tobila dia indray ahoana pro amity ho aizy sika ny amin'ny sabotsy amin'ny weekend sika mila mandeha kely manana fahafana rehetra ianao ohatra dia lasa adinonao fa aiza Jesosy fa kosa mba hiala vokina fa mba elany aretana
fa misy zavatra ataon'Andriamanitra mahatonga anao lasa blindé amin'ny toe-posiny anina fa tena sy zara sisy ty Andriamanitra ty. Dia isika misy farany impossible misy ianao andeha tonam-bavakolona raha sy feny fitiavana. Raha sy malahelo am-panahy ianao dia sy possible anao intercesseur zany intercesseuse. Raha mbola nametraka etikety ianao tamin'ny fiainan'olona anankiray na mbola misy zavatra hitanao pentina dia tena mitokana miaraka amin'ny Jesosy. Ahoana Jesosy fa aleloha za sy vavaka ho an'olona aloha fa ataovy za ty manana fo malahelo am-panahy. Fa tena inoan'Andriamanitra mivavaka sika tompoka rehefa tena feno fitiavana ao anatysika. Jesosy ilay trésorenao zay Jesosy ilainay Jesosy. Fanahy masina mbola be dia be ny zavatra mbola tsy nirevelena tao aminay fanahy masina ny amin'ny fahasaranao. Voazony ao anatinay Jesosy. Aoko izay tena ho maty amin'ny tena zany Jesosy. Aoko amin'ny fiarahana aminay fanahy masina. Tena fifankatiavana mafana vai. Araka ny tenena teo sy ny tananao no ilaina fa ny fo. Fonao Andriamanitra ny ilainay. Mba sy ny finoana fosiny ao petrakay. Fa mba tena izy fifankatiavana Jesosy ohatrany mifankatia rehetrarehetra reny. Izay jerena kely foana ianao dia ankafizina ianao. Dia hoe ny sentiment sy ny ny inspiration rehetrarehetra any aminao avokoa. Hoe inona re zao mba tian'ilay Jesosy malalako. Ho motivation na isan'andro Jesosy. Inona ny tianao. Inona ndray ny tianao. Jesosy malalo. Andriamanitra fitiavana ianao. Ao anatinao zay Jesosy. Misotranao zay fa nampianarinao teny vazaha Jesosy. Mahafantatra an'izany hoe je suis. Fa raha esorina le ao anatin'izany je suis zany Jesosy dia misy i anankiray zay. Rehefa miala io dia lasa hoe Jésus. Fa raha vao miala tao io ka mandehandeha rery dia sisy miantoure io Jesosy. Venzivenzy i. Lasa mikikika pato. Rehetrarehetra. Ataon'olona sariteny hoe misako frein. Venzivenzy Jesosy. Fa rehefa aminao io dia lasa misy valeur. Hadiarovanao Jesosy. Mankasitraka Jesosy. Mankasitraka Jesosy. Dia raina manakizay narinao Jesosy. Amen. Pasteur Tanjona. Ino moa zao ny lehilahy lehibe sy ny vehivavy lehibe. Tompoko. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour sa parole qui a été annoncée aujourd'hui. Alléluia. Et
On est vraiment... Aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, ce que moi je retiens en tout cas de cette parole, c'est que Dieu est tellement grand. Dieu est tellement grand. Et on ne peut pas être prétentieux, on ne peut pas se dire que on connaît Dieu totalement. Amen. Il y a toujours des nouvelles choses à apprendre de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'as même pas commencé. Peut-être que ta connaissance, si tu penses que ta connaissance de Dieu est déjà complète, enlève de toi cette idée. Parce que je pense que ta connaissance de Dieu, ma connaissance de Dieu, n'est même pas à 0,00001% de qui est Dieu. Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant. Et ce que je peux connaître de Dieu, ce que j'ai à ma connaissance de qui est Dieu, n'est rien par rapport à qui il est vraiment. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste se lever et juste louer Dieu pour sa grandeur, louer Dieu pour sa puissance, parce qu'il est tellement grand, il est tellement puissant. On n'arrive même pas à se rendre compte combien il est grand, combien il est puissant. Alléluia. Aretina mivany famatorana izao satria tianao mirotsaka ny osotra manapatapaka ny zioky izao satria tianao sitrana ny aretina mivany famatorana izao satria tianao Alleluia, mino an'izany zay Jesosy, mino an'izany zay eto amin'ny fanatrehanao. Alleluia, tsy resaka fahatsapana zany fa finoana izany. Alléluia. Tu fais tout ça à cause de ton nom, Seigneur, pas à cause de ce que nous faisons, pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de toi, à cause de ce que tu as dit dans ta parole, à cause de tes promesses, Seigneur. Alléluia. Oh, qui courinait tout fier dans nos joie.
hitanay zany zao. Alleloia. Sotranao zay. Alleloia. Miaiky zay fa tsisy ininona avy aminay zany rehetrarehetra zany. Miaiky ny fahalebiazanao zay. Alleloia. Androany ianao na nrevele anay fahalebiazanao fa ozy izy ianao hoe mandrosoa amin'ny lalindalina, mandrosoa amin'ny lalindalina fa mbola te hampahitanao zavatra mihoatra lavitra. Entre en profondeur. Alléluia. Avance en profondeur. Alléluia. Misy ici mandeha amin'ny fanahy. Alléluia. Misy ici depandin'i Jesosy fa favaly tsy faly ny andehananao amin'ny fanahy. Ny favaly tsy mipetrapetraka fotsiny ny andehananao amin'ny fanahy fa ozy izy Jesosy, ozy izy Paul hoe andevoziko mangana ny tenako mba andeha araka ny fanahy. Alléluia. Ndao tsika androany tena hoe hiaraka mpitodika amin'ny masika any amin'ny Jesosy, hiaraka hibanjona any Jesosy. Alléluia. Rehefa miray iny tsika ao anatin'ny unité, misy zavatra tsy takatry ny saina ataon'ny fanahy masina. Tsy eto ihany fa any amin'ny manodidina rehetra any, makasika ny fiainanao, makasika ny havanao, ny namanao. Mety olo-patatra ao fotsiny ary voakasika izy fa andao hifantoka fotsiny, andao hifantoka fotsiny amin'ny Jesosy. Alléluia. Bandiany Jesosy, izy ilay tompon'ny finoana sy mpanefazy. Alléluia. Ozy izy pasteur navaty ao hoe plus tsika mijery an Jesosy, plus ny finoantsika miakatra, plus tsika mijery an Jesosy, plus ny finoantsika affermi. Alléluia. Ndao isisika tsy maintsy mamonjy ny fanatrehan'Andriamanitra. Alléluia. Aza mahafoy ozy izy ny fiarahanareo mivavaka fa misy zavatra ataoko anatin'izany. Alléluia. Eto amin'ny fanatrehanao zay Jesosy dia fortifienao indray ny esprit anay. Alléluia. Eto amin'ny fanatrehanao zay Jesosy dia midina miavy fanahinao masina mandory zay tsy namboleny tananao eo amin'ny fiainanay. Alléluia. Eto amin'ny altara vavaka zay Jesosy dia mandory zay rehetrarehetra tsy araka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay ianao fa zay Jesosy dia hitoetra eto fotsiny. Alléluia. Zay Jesosy dia hibanjina anao fotsiny. Alléluia. Zato sakana ny satana tsy hiteny zany. Rehefa tena miraikitra dia tsy afaka misokatra ny vavako fa zato sakana ny satana tsy hiteny voninahitr'Andriamanitra zany. Tsy resaka fahatsapana, tsy resaka sensation, tsy resaka ambiance fa resaka Andriamanitra manatrika atsika. Amen. Ndao hisisika tsika dia ho fiainao n'Andriamanitra tsika dia iaina tahaka ny iainan'ny Petera tsika hoe ny ombrantsika fotsiny dia manasitrana olona. Ny fanatrehan'Andriamanitra mameno atsika fotsiny dia manasitrana olona. Tsy resaka ositra zany, mais c'est la plénitude de la présence de Dieu en nous. Raisinay zany Jesosy, raisinay zany Jesosy. Alléluia. Zay Jesosy tsy te handeha amin'ny hoe hitany ihany na sy hitany ihany zany intsony. Non. Raisinay Jesosy avelao hikorina ny fiainanao ato anatinay. Misy plénitude an'Andriamanitra ao anatsika ao reto. Avelao hikorina fiainan'Andriamanitra ao anatsika ao. Avelao ahazoena fanahy masina, avelao ahazoena fanahy masina ao anatsika ao. Alléluia. Aferitsika indray eto ianao. Fanatrehanao tsapanay tompo eto ianao. Minao an'izany zay, mahita an'izany zay, yes, miaina an'izany zay. Alléluia. Ianao manomana tantara vaovao tompo eto ianao. Sitrana ny aretina mivany famatorana izao satria eto ianao
le modèle parfait eo amin'ny fiainanay. Ianao le ohatra tsara parfait eo amin'ny fiainanay. Dia andeha zay amidy zay tahaka ny ianao namidy. Ianao todika tany amin'ny ray foana. Ianao niaino feo amin'ny ray foana. Dia ianao mampianatra sy mampiseho anay koa ny lalana tokony ataonay. Hijery anao foana koa zay Jesosy. Nous allons cheminer avec toi. Nous allons marcher avec toi, Seigneur Jésus. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Hituetra aminao zay Jesosy. Isisiky hitoetra aminao zay Jesosy. Alleluia. Misaotra fa ilay masina fa ianao le hery tsy takatry ny saina atao anatinay. Mitady anay ahafahanay tena hitoetra eo aminao foana. Fantatray fa ninona tsy vitanena ny tenanay. Fa sambatra izay manana anao fanay masina précieux trésor eo aminay. Alleluia. Tondray ny herinao indray izay androany. Alleluia. Tondray ny herinao indray izay androany. Mandray izay. Nous sommes réceptifs, Seigneur. Nous sommes dans l'expectative de ce que tu vas faire, Seigneur. Satria mino izay fa misy zavatra ataonao. Misy vokatra. Misy fo. Nous sommes dans l'expectative de ce que tu vas faire. Alléluia. Notre gloire, Seigneur. Face d'honneur. Face d'honneur à Jesús. Fan mesa amboninahitra anao. Jesús eo tananay. Favanay. Alleluia. Fonay. Ho sisy anao hianaka tolory ihany fonao. Rehefa anao tiany fonay. Dia madio avokoa zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay. Satria anao ny tompony fonay. Jesús eo androany dia avozona indray atolotra eo anao fonay. Antsika navao ny consécration antsika indray androany an Jesosy. Ity ny foko, ity ny fiainako momba rehetrarehetra Jesosy. Efa mba nisy fotoana ve anao nanontany tena, mba nisexamine ve anao teo amin'ny fiainanao hoe raha zady koa Jesosy no averinao ohatra amin'ny fiainan Job, ataonao foana ny momba na rehetrarehetra, tsy manambady tsony tsy mananjanaka fa alainao daholo. Hitoetra ao aminao tokoa ve za? Tena inao tokoa ve ny antony fifaliako? Raha tsy manininina tsony ao amin'ny désert. Fa ho sisy anao hoe tsereo ho sisy anao hoe mifatohy anao amina dia ho taoko tanteraka ao aminao fifaliako. Ataoko tanteraka ao aminao fifaliako. Na tsy mananinina tsony ary ianao. Misaotra fanay masina mampianatra anay. Misaotra fanay masina mampianatra anay. Jesosy rehetra aminay ianao. Rehetra aminay ianao Jesosy. Tondray ny herinao indray izay androany. Alléluia. Nuiriko tompo amilana tady anao mihoatra zay, mihoatra noho ny maly. Alleluia. Fantatra ny momba feno ianao antopo tondray ny herinao hokotsany fitiavanao feno ianao antopo tondray ny herinao hokotsany fitiavanao. Andriamanitra hoe dia hitako ilay tiany fanahiko. Amen. Aloha azoriko izy ka tsy avelako andeha intsony. Alleluia. Nefa fantatry marimarina hoe ianao aneny miazona anay fanay masina. Ianao miazona anay. Alleluia.
notre âme. Alléluia. Jesosy fa miétanché soif anay ianao androany. Ozy izy ianao hoe raha manantona anareo misotro zay rano zay omeko anareo dia isy loharano miboiboika ozy izy ianao ho tonga ka hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Alléluia. Misaotra Jesosy miabreuve anay indray ato amin'ny fanatrehanao androany. Misaotra Jesosy fa étanché soif anay ao aminao rery ihany. Alléluia. Ampoanay ianao. Ampoanay ny azo fijalianao. Ampoanay ny profim-pitiavanao lehibe nasehonao anay teo amin'ny azo fijalianao. Hijery an'izany foana izay. Hijery anao foana izay. Ataonay mitoetra betsaka atao anatinay ny fonao. Alléluia. Dia hitoetra eo amin'ny altaran'ny vavaka izay eo amin'ilay toerana ametrahanao rendez-vous anay. Io eo izay Jesosy hikambana aminao izay. Hiompona aminao izay. Satria fantatro fa eo ny fiainana. Raha fiainana tsy misy anao Jesosy tsy fiainana. Tsy maintsy mefara amin'ny fahafatesana. Fa ianao no antsoina hoe fiainana. Ianao no antsoina hoe fahamarinana. Ianao ilay lalana Jesosy. Alléluia. Misaotra mameno anay tsirairay avy indray androany. Jesosy aoka tena fiainanay. Hitoetra izay tsy ovaova intsony izay. Fa rehefa hivoaka ny faravarana izay Jesosy dia hidemeurer ao aminao foana. Rehefa tonga any amin'ny toerana izay hitondranao anay izay dia hidemeurer ao aminao foana. Hiaino ny fanahinao izay. Hiaraka mindra miaraka amin'ny fanahinao izay. Dia ankatohanao izay. Satria efa nataonao anatinay ny voloara sy ny fer ankatohanao. Efa nataonao anatinay ny kapasité hiaino sy ankatohanao. Noho izany dia raisinay izany. Raisinay ny hery sy fahefana ninina zanatsipika alefan'ny Satana eo amin'ny fiainanay tsisy ambina amin'ny anaran'i Jesosy. Toute arme forgée contre nous seront nulle et sans effet au nom de Jésus. Ozy izy ianao efa meko anareo ny hery sy ny fahefana. Anitsaka maimbo ka sy mena rano. Ninina endrika maimbo ka sy mena rano eo amin'ny fiainanay. Tapatapahanay amin'ny anaran'i Jesosy. Raisinay ny fahefana efa mena ao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia andeha izay. Dia hisisiky izay hijery anao. Alléluia. Raiso ny voninahitra. Hitoetra izay hiteranao. Hitoetra izay hanangana ny tananay ohatran'ny Moïse hoe nareraka raha dia atsanganay foana. Fa midrika an'izany ianao. Atsanganay foana ny tananao. Dia andohalika izay. Dia hiteranao izay. Ozy izy ianao hoe asa mandeha ntsony amin'ny fahitana. Fozy ianao asa mandeha ntsony amin'ny fahatsapana fa mandehanao. Ozy izy ianao amin'ny finoana. Alléluia. Alléluia. Misaotra Jesosy. Ozy izy Paoly hoe tsy izao ntsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Ary ny fiainako eto amin'ity tany ity dia andehanako amin'ny finoana. Amin'ny finoana n'ilay zanak'Andriamanitra efa nitia anahy sy efa namonjy anahy teo amin'ny toerako. Alléluia. Izany ny fiainanay manomboka androany. Andeha amin'ny finoana izay. Andeha amin'ny fanahy izay. Alléluia. Tsy amin'ny herin'ny tenanay. Tsy amin'ny kery, tsy amin'ny patanjana ozy izy ny teninao. Fa amin'ny herin'ny fanahiko rery ihany. Alléluia. Manome voninahitra anao izay fanahy masina. Manome voninahitra anao izay fanahy masina. Tu n'es pas une puissance. Tu n'es pas un vent. Tu es une personne merveilleuse. Tu es une personne merveilleuse qui habite en nous. Alléluia. Nous sommes tellement honorés. Mais qui sommes-nous pour que tu aies choisi
d'habiter en nous. Alléluia. Reçois tout l'honneur. Reçois toute la gloire. Alléluia. 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 Tov setino toyom fiananai. Alléluia. 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 Fais-nous yanawa tumpo tunjanerina kuftanifi tiavana fenu yanawa tumpo tunjanerina kuftanifi tiavana. Encore fais-nous ya tumpo. Fais-nous yanawa tumpo tunjanerina ukutsani tiavana. Alléluia. 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 Amen. Élève encore ta voix en prière, élève ta voix en prière, élève ta voix en prière. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ton sang versé. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu avais fait cela en mémoire de moi. Nous mémorisons ton amour pour nous, mémorisons ta passion pour nous Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 rafraîchis-nous par ton amour. Inonde ce lieu de toi, Saint-Esprit. Inonde ce lieu de toi, Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia. Oh. Inonde ce lieu de toi, Saint-Esprit. Inonde ce lieu de toi, Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Toi et toi seul. Toi et toi seul. Oh, nos yeux sont fixés vers toi. Nos yeux sont fixés vers toi et vers aucune autre chose, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tu restaures les cœurs brisés. Tu restaures les vies brisées. Tu restaures aujourd'hui. C'est un jour de restauration aujourd'hui. Alléluia. Tu restaures les cœurs brisés, Seigneur. Tu restaures les cœurs brisés, Seigneur. Alléluia. Tu nous remplis de ta joie. Tu nous remplis de ta joie. Remplis, inonde ce lieu de ta joie. Inonde ce lieu de ta joie, Seigneur. Inonde ce lieu de ta joie, Seigneur. Que ta joie, qu'un souffle de joie inonde ce lieu. Qu'un souffle de joie inonde ce lieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un renouveau inonde ce lieu. Un renouveau dans ta joie inonde ce lieu. Que ta joie inonde ce lieu. Alléluia, Alléluia. Qu'un feu de joie inonde ce lieu. Qu'un feu de joie inonde ce lieu. Que ton Saint-Esprit attise le feu ici en ce lieu. Alléluia. Tu es celui qui baptise de l'esprit et de feu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Commence à sourire dans l'esprit, commence à être dans la joie dans l'esprit. Commence à vivre la joie de l'esprit. Commence à vivre la joie de l'esprit. Il y a de la joie dans le Saint-Esprit. Il y a de la joie dans le Saint-Esprit. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Vois le Seigneur dans l'esprit. Vois le Seigneur dans l'esprit. Il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Alléluia. 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 Ta gloire, Seigneur, est ici en ce lieu. Ta gloire se manifeste dans ce lieu. Alléluia. 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 Commence à te moquer des problèmes. Commence à te moquer des problèmes. Alléluia. 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 Commence à te moquer des difficultés. Commence à te moquer des problèmes dans ta vie. Commence à te moquer de la maladie. Parce que le Seigneur rit dans le ciel. L'Éternel rit dans le ciel. Il se moque d'eux. Il se moque d'eux. Alléluia. Il se moque de l'ennemi. Il se moque de l'ennemi. C'est ce que dit le psaume. Dans les psaumes 2, on peut voir que l'Éternel se rit d'eux. L'Éternel se moque de l'ennemi. L'Éternel se moque de la maladie. L'Éternel se moque de la mort. L'Éternel se moque des difficultés parce qu'il sait qu'il est puissant. Et on sait qu'il est puissant. Nous sommes tranquilles parce qu'il est Dieu. Nous sommes tranquilles parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Hi! Amen. Amen, amen. Amen. La Sainte Seine est le témoignage de l'amour de Dieu. C'est le témoignage de l'amour de Dieu. Vous savez, Jésus n'avait pas besoin de venir sur terre pour lui-même. Il était déjà éternel. Il était déjà saint, il était déjà parfait. Il n'avait pas besoin de ça. Si son corps a été brisé, il n'avait pas besoin de ça. Mais si son corps a été brisé, c'était pour toi. Il a versé son sang, il n'avait pas besoin de ça. Parce qu'il était parfait. Il n'y a pas de sang à être versé pour lui. Parce qu'il était parfait. S'il a versé son sang, c'est pour toi. Et tout ce que je sais, c'est que si Jésus en est arrivé là, si Jésus en est arrivé là, c'est parce que son corps n'a pas été brisé pour rien. Son corps a été brisé pour toi. Et la parole de Dieu dit, c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pas par ces meurtrissures que Jésus est guéri, mais c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Son corps n'a pas été brisé pour rien. Son corps a été brisé pour ta guérison. Son corps a été brisé pour ta restauration. Et si tu n'acceptes pas cette grâce de pouvoir vivre la restauration de Dieu, son corps a été brisé pour rien. Mais accepte la grâce de Dieu de recevoir cette restauration aujourd'hui. Accepte la grâce de Dieu de recevoir cette guérison aujourd'hui. Accepte la grâce de Dieu de recevoir cette résurrection aujourd'hui. Et en sortant d'ici, il n'y a plus de maladie au nom de Jésus. Tu vas vivre la santé divine dans le nom de Jésus. En sortant d'ici, tu vas vivre la restauration en Dieu dans le nom de Jésus. La restauration de ton âme, la restauration de ton corps. Parce que le corps de Jésus n'a pas été brisé pour rien.
Il n'a pas souffert pour rien. Il a souffert pour toi. Alléluia. Il a dit, faites cela en mémoire de moi. C'est-à-dire que quand tu manges le corps du Christ, tu fais ça en mémoire de sa souffrance. Qu'à partir de maintenant, il a porté tes souffrances. Prends le pain maintenant. Brise-le en mémoire du corps brisé du Christ. Dans la parole de Dieu tout à l'heure, nous avons entendu ce qu'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, la sagesse des hommes te dit de manger du Doliprane quand tu as mal à la tête, de manger des médicaments, d'aller chez le médecin. Mais la sagesse de Dieu, c'est d'avoir en mémoire le corps brisé de Jésus. La sagesse de Dieu, c'est que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors qu'on mange le corps de Jésus, entre-toi dans cette sagesse de Dieu. Mangeons le corps du Christ. Seigneur Jésus, oui, ton sang n'a pas été versé pour rien. Non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Son sang a été versé pour que toi tu ne sois pas condamné. Son sang a été versé pour que tu sois libre de toute culpabilité. Son sang a été versé pour que tu puisses avoir la grâce de recevoir le salut. Son sang a été versé pour que toi, tu sois purifié. C'est pour toi que ce sang a été versé. Ce n'était pas pour lui-même. C'était pour toi que le sang a été versé. Ne laisse pas ce sang être versé pour rien. Ne laisse pas ce sang être versé pour rien. Mais à partir d'aujourd'hui, sois libre en Jésus-Christ. Parce que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Ne laisse pas ce sang être versé pour rien. Accepte la grâce de la liberté. Accepte la grâce de la liberté. Sinon Jésus est mort pour rien. Accepte la grâce du salut. Accepte d'être purifié par le sang de l'agneau. Accepte d'être sanctifié et consacré par le sang de l'agneau. Parce que c'est pour ça que ce sang est versé. C'est pour toi que ce sang a été versé. Prenons son sang. Il a dit, faites cela en mémoire de moi. Rappelle-toi de la croix. Rappelle-toi du sang versé. Rappelle-toi de sa résurrection. Faites cela en mémoire de moi, a dit Jésus. Au nom de Jésus, prenons le sang de Jésus.
Commence à élever tes mains et remercie Seigneur. Remercie Seigneur. Alléluia. Remercie Seigneur. Remercie Seigneur. Et entre dans la sagesse de Dieu. Entre dans la sagesse de Dieu. Entre dans la sagesse de Dieu. Des fois, devant les hommes, tu es peut-être impur. Tu étais pécheur. Mais dans la sagesse de Dieu, tu as été sanctifié par le sang de l'agneau. Tu as été purifié par le sang de l'agneau. Dans la sagesse de Dieu, tu as été restauré, ta vie a été régénérée. Dans la sagesse de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu héritier et co-héritier de Christ. Feno ianao ao tompo tondray ny hery hokotsanao feno ianao acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour les offrandes, ça sera à la fin. Il y aura le panier juste là vers l'entrée. Donc vous pouvez mettre là-bas. Soyez bénis. Amen. Efa aly miarabana ty marina fa anniversaire androany a tay ny tompo manokana tompoka ianao anehoan'Andriamanitra zava-dehibe tena mbola sitanao hatramin'izay mihitsy a tokantranonao a dia ho fahazavanzo zao tontolo zao mifesinao amin'ity tany ity dia ho tanteraka izany tompoko a dia sika ianao vavaka saraina posika any ho anazy fa ny teno asika androany a hoesitsika mody Isaia 60 anaran'i Jesosy misangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizim-pito manarona ny firenena fa aminao kosa ny mpisan'i Jehova ary aonao ny sehon'ny voninahitra. Halleluja. Ary ny firenena manatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany fipisahanao. Alleluja. Atipazo manodidina amin'ny masonao ka jereo izy rehetra dia mivory ka makaty aminao. Ny zanakao lahy dia avy lavitra, ny zanakao vavy dia sakelena. Ary ahita zany ianao ka ho miramirana dia empinempina sady
ho alehibiazina ny fonao fa ho entina ho anao ny areny ranomasina ary afindra ho anao ny fananany firenena. Année de jubilé, alléluia. Fa mbola mihoatra noho zany a fitahim-panahy ataon'Andriamanitra sika tsiraray avy. Anehoan'Andriamanitra ny fahalehibiazany a izasy anao. Jesosy a, la andeha indray zay hiatrika ny tontolo andronay a, ny fiainanay indray. Ialeto zay. Fa fizerana ny fiainana. Fa manana fanahy masina izay araka aminay. Manana fahazavana izay. Mifalisy zaso ianao fa sy irery ianao. La hiavindrindra no mombanao sy karakaranao. Izy no anandratra ny tavany aminao satria ataony ambony ianao fa sy ambany. Tanteraka aminao anie ny atom-pisinao ny anaran'i Jesosy. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra mahatonga fahasoavan'Andriamanitra mahatonga izay avy. Amen. Alléluia.